Mitoy ihany ny fandaharantsika amin'ity hariva ity resaka fampandrosoana sy fikarakarana ireo tany-ketsa ihany koa tsika manana didy amin'izany koa ny AMAO izay tarihan'ny ramatoa Rosa Rakotomanga izay atleta niatrika ny lalao olimpika izay moa no mikambana ao anatin'ity AMAO ity ka mitondra fanazavana indrindra izy mahakasika ny fanatanjahantena eto amintsika sy ny zavatra izay karakarain'izy ireo. Somary misimisy ilay fandaharana ny AMAO izay hoe zany zany atao izay havita anazy arak'izay tratra raha misy ny vola dia ny zavatra efa nataonay voalohany zao tamin'ny 15-16 décembre dia nanao izay tournoi junior tamin'ny tennis izay natao teny amin'ny Max Sport Club teny Korondrano. Dia ny fandaharana manaraka ataonay zany dia ny course pour la solidarité féminine izay ho atao amin'ny 10 mars relais pédestre izy io izay miainga any amin'ny stade Alarby mandrapatonga any amin'ny hôtel de ville. Tena manana ndraikitra ngezabe koa ny AMAO satria ny AMAO moa zany araky ny fantatritsika dia fikambanan'ny atleta izay nandray anjara tamin'ny Jeux olympiques izany hoe manana traikefa be dia be azo ampiasaina fampandrosoana ny sport. Ka raha amin'ny lafiny fampandrosoana ny sport raha tsika rehetrarehetra malala fa somary marary kely ny sportsika eto Madagasikara ary tiako resana angamba amin'izay lafiny izay manana ndraikitra ngezabe daholo na ny fanjakana na ny ministera na ny fédération ary na ny atleta fa amiko raha andray ohatra tsotra fotsiny anatina tokantrano anankiray rehefa tian'ilay ray aman-dreny tafita ny zanany dia omeny ny moyen rehetrarehetra. Dia tsisy hafan'izay koa zany amin'ny sport zahay sportif dia mirepresenté ny Madagasikara amin'ny sehatra rehetrarehetra dia dikan'izay anjara ny fanjakana zany manome ny sportif rehetra ny moyen azahoana résultat satria ny résultat tsy tongatonga ho azy ary tsy vitany hoe fanomana tena fotsiny zany fa ilay fanomana tena mihitsiny no ilaina fandraisana ndraikitra ny fanjakana aloha voalohany indrindra dia ny ministera ary manaraka ny fédération.